ny fanotory ilay kolonely ny fanaparam-pahefana nandritry ny fahatratrarana vehivavy roa izay nitondra firavaka volamena bracelet tamin'ny efatra ny volana Jona lasa teo ny Ministeran'ny Fitantanam-bola sy ny tetibolam-panjakana miisa 420 moa ny isan'ireto firavaka ireto ary nilanjatra any amin'ny 1 kilao sy 20 grama ity volamena saika ondrana tsokosoko ity toy izao mitatavao. Tsy azo ekena ny fanaparam-pahefana nataon'ny kolonely iray tamin'ny fanatrarana bracelet volamena 420 milaza 20 sy 110 grama ary efa nisy ny fitoriana napetraka raha nambaran'ny Ministran'ny Tetibola sy ny Fitantanam-bola Manana. Patrinay kolonely fa tsy mety zany. Tany tandarana Madagasikara trinay izy makasy any fa tsy azo atao mihitsy zany. Ahoana makano an'izany bracelet zany nefa le hita fa tsy ara-dalàna izy efa nametraka fitoriana zay eny amin'ny parky Antananarivo makasy any zavatra. Ny fiandohan'ny herinandro teo dia nanameloka ny fanaparam-pahefana sy ny fanitsakitsahana ataon'ny sasany ny senjikan'ny mpiasan'ny douane. Raha tsy ahivina ny tolakandro ny alahady 4 Jona tamin'ny fikarakarana ny sidin'ny Kenya Airways makany Nairobi dia nahatratra vehivavy roa nitondra bracelet volamena tsy voatrandraka tsara miisa 420 ny mpiasan'ny fahatratrarana. Noho ny avy eo dia niditra ny vatravatra avy any ny kolonely iray izay marihana fa olona kaiky ny mpanolontsaina manokana iray amin'ny filoham-pirenena milaza ho vadiny iray amin'ireo vehivavy ireo. Nirofony avokoa ireo bracelet volamena 420 isa ireo ary nentin'ny mivoaka niaraka tamin'ireo vehivavy ireo manameloka ny tanteraka ny fihetsika nataon'ny kolonely izay mpiasan'ny fahatratrarana voaitsakitsaka tanteraka ny mahafanjakana tandalàna ny Madagasikara. Tsy manana taratasy fahafahana manondrana andreo anefa ireo vehivavy ireo ka voatery nentina natao fanadiadiana. Tsy namaiky ny amaly ny fanontaniana izy ireo nandritry ny fanadiadiana natao raha nitatitra nataon'ny sendikan'ny mpiasan'ny fahatratrarana. Voalaza fa nisy ny kolonely iray nandrahona ny mpiasan'ny ladoany. Mitaky ny amerenana ireo vehivavy roa ireo miaraka amin'ny bracelet volamena miisa 420 atao fanadiadiana any amin'ny bureau-ny fahatratrarana ny Saint-Pidou, mitaky ihany koa ny fanafaizana araka ny lalàna n'ilay kolonely.